Faly manonona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Ety am-piandohana dia te hizara kely aminao hoe tamin'ny zoma heriny fa tsy zoma teo resaka tamin'ny tompo hoe raha ho avy ny andro hikaraketa indray dia inona Jesosy no toriako, inona no entiko amin'ireo zanakao ireo. Dia nomeny ilay teny ilay hozaraintsika rehefa avy eo dia hozy aho hoe resaka taminy anaty vavaka ameo hafa Jesosy fa efa nataoko io efa nataoko mantsy ilay izy dia nresaka taminy mba ameo zavatra hafa indray afa efa nataoko io Jesosy fa ilay izy nataoko tany amin'ny selula anay tany ambondrina dia mbola tany ambondrina dia tany Manjakaray tamin'izany izany efa tany amin'ny volana May tany ngamba ilay izy fa reko amin'izay ny tompo laza hoe matoa no meko anao dia nataonao ho zaraina amin'olona satria izy mbola tsy noentiko teto. Matoa ianao no meko fa nazavan-tsaina dia nataonao ho zaraina amin'olona rehetra izany. Amen. Manantena hitanao eto rehefa avy eo amin'ny ray ary. Dia anatin'izay tonga ny tamin'ny lahady dia kagabe mihaino toriten'ny pastera teto. Ahoana ary izany resan'ny pastera izany? Dia mifanandrify amin'ilay nitenen'i Jesosy hoe izao toriana. Tonga indray ny larobia mbola izay ihany. Tovitovy ilay izy mifandray. Tonga fitaritana tanatin'ilay fivavahana ilay vao manomboka fotoana teotsika mbola niresaka an'ilay izy amin'ny pastera. Tonga koa manatsoa teto mbola miresaka an'ilay izy mbola manamafy. Jesosy milaza hoe rehefa izany no miteny dia arao fotsiny misy antony ary ilaintsika ny teny fampizarana eto izany androany matoky ny tompo androany. Dia sakafo ny fonao fa izy no hiresaka aminao izy no hamangy ny fonao. Ndao tsika andray teny ary ato amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany toko 5. Petera voalohany toko 5 andiny 7 ny raisitsika ka hatramin'ny 7. Petera voalohany toko 5. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary apetraho amin'ny fanahianareo rehetra fa izy no miay anareo mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalinareo mandehandeha tahaka liona mierina mitady izay arapany toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Ino teny fampizarantsika sy aingantsika eto androany. Ao tsara ianao vonaniantsika da ho aritsika iroso. Hozy ilay teny hoe apetraho amin'ny fanahianareo rehetra fa izy no miay anareo. Dia misy entre parenthèse kely io raha hitanao hoe Salamo 55:22. Izany hoe ty teny ty dia teny efa tany fanekena taloha hoe apetraho amin'ny fanahianareo rehetra. Izany hoe efa nitenen'Andriamanitra ho an'ireo olony fahiny tany amin'ny zanak'Israely. Ary efa niteneny tany amin'ny olony fahiny ireo ny olony izay mpanompony fotsiny ihany ary nahazo teny tahaka izao tsy mihoatra lavitra noho izany ve raha lasa ranabavy isika izay zanak'Andriamanitra. Mihoatra lavitra noho izany hoe apetraka amin'ny fanahiana rehetrarehetra izay misy ao anatintsika. Raha misy fanahiana ao anatinao dia apetraho amin'ny famanavesatra antsika izany. Isika dia zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra isika ary eo anatrehantsika dia zaza foana. Na dia mitombo fahalalana be ary isika dia eo anatrehan'Andriamanitra isika dia zaza foana. Raha mikohatra tsika hoe mety mitombo fahafantarantsika fa arak'izay teneniko izay hoe zaza foana tsika eo anatrehany. Ohatra zao ilay zanako io zao misy fotoana izy tena manao firesakolon-dehibe tena mahagaga anahy mihitsy hoe ahoana ary izany firesana izany. Misy fotoana izy miresaka izy aminahy maraina hoe za hitondra kilalao andeha hianatra fa za tsy mahita tory rehefa le any am-pianarana rehefa le mijanona atoandro. Sao dia be de maîtresse amin'izany. Izy mihitsy no niteny anao hoe mitondra. Ok ara fa manina lany tsy matory. Za tsy mahita tory ozy izy. Izy moa hita anay raha teo fa tsy matory atoandro mihitsy ao an-trano. Dia mitondra ary hoeto ary. Dia rehefa entiny ilay izy dia ndao tsika hitady dia tsy hitako ilay kilalao akozy izy. Dia mitady dia tio hoentiny izay voaraiko tao fotsiny momeko anazy dia Spiderman tapatànana izay voaraiko. Dia hozy izy afa baraka amin'ny ankizy ihany kilalao tapatànana io ve no hoentiko any am-pianarana io mezany ankizy ihany dia gaga be sady menatra alaivo izay laise ary. Taitra be ao na koa ary izany firesana izany.
fa kelikely eo izy vao midina fotsiny zay andeha hianatra dia ohatran'ny hoe te hianky eo amin'ilay frigo indray. Vao eo zay miresaka zavatra matitra be fahita ihany moa hoe mbola efa taona mariny ity zazy ty. Ohatran'izay mihitsy tsika. Raha misy fitomboana iantsika eo amin'ny tompo dia tena mitombotsika fa eo anatrehan'Andriamanitra mbola zaza foana isika. Azonao ve? Ary raha zaza ianao dia tsy natao hitondra entana mavesatra zany. Ny fanahiana zany dia zavatra mavesatra, manavesatra ny fotsika ary mahatonga antsika ho variana any amin'iny entana mavesatra iny dia tsy afaka ny fantoka ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra, mitodika ao amin'i Jesosy, ao amin'ilay zavatra tsara efa nomeny antsika. Raha vao be fanahiana be ao anaty tsy mahazo misy fanahiana, misy ilay izy ary tsy maintsy misy. Izay indrindra ny anton'ity teny ity hoe apetraho aminy ny fanahianareo rehetra fa izy no miay anareo satria maninona tsy haintsika mitondra an'io raha lasirana bavy. Rehefa misy fanahiana, rehefa misy entana mavesatra any amintsika sy ianao dia tsy haintsika mitondra an'io. Tsy haintsika mitondra an'io na miseho azo mafy be takinina ary tsika na ara-pinoana na inona, tsy haintsika mitondra an'io. Izay ny antony mahatonga azy miteny hoe apetraho aminy ny fanahianareo rehetra. Ilay izany tsy hoe rehefa navoray an' Jesosy dia mandeha ho azy tsy zavatra mahazo anahy intsony, tsy zavatra manahirana anahy intsony. Fa matoa izy milaza hoe apetraho aminy dia mbola manana safidy tsika sy ianao zany. Misy zavatra mahazo antsika dia manana safidy tsika hoe apetraka ao aminy ve ilay izy sa hoentinao ihany. Ho aza vaika ny antony ny olana raha hoentinao ilay izy rehefa avy eo. Fa androany te hiteny anao hoe raha misy zavatra fanahiana manavesatra any anatinao any, apetraho aminy zany androany. Apetraho aminy. Tsika nge manana tombony be, manana Andriamanitra ametrahana ny zavatra izay misy amin'ny fiainantsika fa izao tontolo izao tsy manana na inona na inona. Rehefa mavesatra aminazy ny entany, rehefa misy olana izy manahirana anazy ny fiainana dia tsy misy ametrahana azy. Mety afaka miresaka amin'olona izy fa mijanona ao anatiny ihany ilay izy. Mavesatra ao anatiny ihany. Fa ny zanak'Andriamanitra dia manana tombony lehibe satria manana an' Jesosy afaka ametrahana ny fanahiana sy ny entana mavesatra rehetra. Amen. Itoy ary isika ao anatin'ilay izy. Apetraho aminy ny fanahianareo rehetra. Zanakitsika rehefa ampitondra itsika zavatra dia fantatsika hoe tsy ho zakanao io fa hoeto aty hoetiko. Meo aty hoetiko fa tsy zakanao io sa tsy izany? Indrindra ilay zanaka kely. Raha efa lehibe indray moa zany tsy fantako fa izay ny teniko hoe tsika zaza foana eo anatrehana. Azonao? Satria tsika tsy mahazaka na inona na inona. Dia hoentin'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra apetraka aminy. Dia hoy izy ianao hoe eny e, efa izany angeny mahatonga anay vavaka e. Efa ela be izay nanao an'izany. Efa apetraka amin'i Jesosy izay mihitsy mahatonga anay vavaka. Apetrako amin'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra ty amiko. Fa izao zavatra mahazo antsika indraindray na apetraka tsika aminy ary izy ohatran'ny tsisy fiovana zany indraindray. Tsy hoe fiovana hoe lasa milamina, fotry mbola misy mavesatra ihany ao anaty. Apetraka tsika aminy izy fotry mbola mavesabesatra ihany ao anaty indraindray. Fa maninona? Ny anton'ilay izy raha lasirana bavy dia ity, rehefa apetraka ao aminy zavatra manavesatra anao dia rehefa apetraka ao aminy dia avelao anazy fa tsy mbola saintsaintsika ihany. Apetraka tsika aminazy ilay izy fa mbola jerijerentsika ihany dia ahoana nefa ny anaovana azy? Ahoana izy ao? Mentsika 50% izy dia hoentintsika ny 50%. Izay mahatonga ilay izy mbola mavesatra ao anatintsika. Ity baiboly ity izao za tsy dia mahazo aina loatra rehefa miresaka dia mitazana zavatra ny tanako. Io zany tsy maintsy tazomina. Fa rehefa mitazana baiboly ohatr'izao dia tsy mahazo aina ako. Fa tsy maintsy apetraka eto ity. Ary rehefa apetraka eto ity dia tsy hijerany hoe tsara ve izany? Tsy mianjera. Fa tsy mieritreritra an'io intsony fa afaka miresaka aminareo amin'izay. Afaka mifantana, afaka mibanjina antsika dia miresaka an'izao teny nomen'Andriamanitra izao. Tiako tenenanao raha lasirana bavy ny atao hoe apetraka amin'Andriamanitra, apetraho aminy dia avelao azy. Tsy eritreretinao intsony. Izay ny dikan'ilay hoe apetraka. Fa tsy apetraka ilay izy raha omenao azy fa mbola saintsainao ihany ilay izy avy eo dia ahoana nefa tsy mametraka izany. Ameo anazy ny totalité 100%, aza ataonao pourcentage fotsiny nomena anazy. Hoe maika kely Jesosy dia tia anahy fa tia anao. Fa majorité omeo anazy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy. Misy olona zao tsy haiko mety tsy tsika ilay izy. Mahainao ny hoe miakatra ny sandam-bola any euro zany dia midina amin'ny malagasy.
mahita an'io dia tsy maintsy akatra zany ny solika. Dia rehefa miakatra ny solika, miakatra ny frais, miakatra ny vidin'entana, mampanahy an'olona zany. Misy olona marary amin'izany zavatra izany. Dia tonga koa moa ilay firesaka na dia misy fahamarinana ary ilay izy fa tsika eo amin'i Jesosy tsy tiako ho tratrana izany. Anahoana rehetra zanaka ireto any aoriana any? Raha zao ny fiainana amin'izao, aoka sainao tsy ho tratrana izany fa apetrao aminy raha izany mampanahy anao. Apetrao aminy 100%. 100%. Tsy pourcentage fa 100%. Fiainanao zao jerena. Avelao ho any izay ho any. Tsisy nalala nge hoe ohatr'izao ny fiainanao aty aoriana taminao voateraka. Hain' Jesosy mitondra an'io. Fa misy karazan'olona tratran'izany information zany dia efa matahotra sahady. Misy teny anankiray kana matahotra ary afaka anao inona? Ilay zavatra tsy azonao kitihana. Misy ny olona vao misy zavatra tahaka izany, miakatra amin'ny frais, miakatra amin'ny vidin'entana rehetrarehetra dia menomenona sy tezitra eo. Ataoko hoe tsy ao amin'ny fitondrana zany ianao tsy afaka manova an'izany zavatra fa olon-tsotra normal ohatranay. Ianao nge na ho tezitra na tsy ho tezitra na alahelo na hitaintaina eo tsy manova ninina zany e. Tsy hanova ninina zany zavatra izany. Fa raha manavesatra anao zany, apetrao aminy 100%. Tadio ilay 100%. Fa eo ny tena lakile an'izy 100%. Ianao ka sarotra be nge ilay izy. Sarotra be fa tsy maintsy eritreretina ilay izy indraindray. Mianga amin'ny zavatra tsotsotra. Zavatra minimum aloha atao. Tsy izy kosa aloha raha hoe mijery baolina ianao dia mampitaintaina ilay izy dia petrako aminao ity Jesosy fa tady ho resy ilay alaiko. Na hoe mijery film dia misy mpamono olona ao amin'ilay izy dia mety ho fatiny ity zazakely ity. Manahy aho Jesosy, tady hanavesatra ana ilay izy. Fa ilay fiainana tena izy, ilay tena matotra. Izany ny tenin'Andriamanitra amintsika androany. Apetrao amin'izay zavatra mampanahy anao fa manavesatra anao izany. Fa raha manavesatra moa ilay izy dia maninona e? Ange ampifinoana tsara dia mahery eny foana ako. Fa inona ny antony? Tena mahatonga an'Andriamanitra, mahatonga an'i Jesosy, mahatonga an'i Petera milaza hoe apetrao aminy fanahitsika rehetrarehetra. Dia ny antony dia ity raha lasa ranabavy. Misy teny eto. Fa izy no miay anareo. Mahonona tena hozy izy miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona. Mierina mitady izay ao harapany. Misy an'izay dia raha maheno an'io tsika dia hoe devolony mierina mitady izay ao harapany. Iny zany zavatra izany. Ahoana izany? Dia raha maheno an'izany tsika dia mety misy accident be ngambany. Mety misy fanendahana asan'ny devoly. Mety misy 7 février manaraka indray dia faty olona. Misy fanendahana tsatokantsy. Asan'ny devoly daholo zany mandehandeha tahaka ny liona devoly. Mampatahotra marina zany. Famonon'olona, famakiana trano, asan'ny devoly. Mety zany ilay izy. Fa androany amin'ny teny anao, ny teny rehetra dia zava-panahy daholo. Rehefa milaza izy hoe mierina mitady izay harapany, dia zavatra ao anatintsika. Zavatra ao anatintsika no harapan'ilay ratsy. Zavatra ao anatintsika no ataken'ilay devoly. Satria maninona? Raha vao misy fanahiana ao anatinao, raha vao misy zavatra manavesatra ao anatinao raha lasy ranabavy, dia amin'ny alalan'iny no andefasan'ny zana-tsipika any anatin'ny sainao ka mahatonga anao anaonao foana manoloana ny olana ao anatinao. Azanao ve? Raha vao misy fanahiana ao anatintsika dia iny ilay harapan'ilay devoly. Mitady izy zany. Iza manana fanahiana ato. Neny amina matahotra an'ilay fiakaran'ny vidin'entanao. Vao mainka ampitahorana. Misy saina ratsy amin'izay alefany. Misy zavatra ampitahorana ianao misy kokoa dia vao mainka ianao reraka. Mitady izay harapany izy. Izay no mahatonga an'Andriamanitra, mahatonga an'i Jesosy eto milaza hoe apetrao aminy mba tsy ho tratran'izany ianao. Raha vao feno zavatra hafahafa ao anatin'io fonao io, dia afaka manafika anao soma tsara mihitsy ny zana-tsipika ary manaraka ny tenenao sahiranareo da naleso mangalatra. Dia tsy gaga ianao mangalatra ilay olona. Za rehefa mahita olona manaonao foana na ao amin'ny tompo na tsy ao amin'ny tompo, toy izao hoe mijanona ao am-pony daholo izany zavatra rehetrarehetra. Izany matoa izy manao an'izao. Tsy manana refuge, tsy manana olona na Andriamanitra ametrahana zavatra mavesatra ao aminy. Fa hoentiny eny daholo ny entana mavesatra rehetrarehetra
dia avy ilay zanatsika hoe arapako ty. Aizy manana fanahiana, aizy manana zavatra mavesatra ohatr' izao anatin'ny fony ao. Ho avy ahako. Azonao ve ilay mitady izay arapana izy? Ampiako ohatra mba ho azonao misimisy kokoa. Ataontsika hoe mba manam-bola be hono izany ianao. Manam-bola be izany ianao dia ataovy hoe amaina fa za meme fotsiny. Tsy koa nareo. Mba manam-bola be hono izany areo, ataontsika hoe 200 millions de francs. Dia hoentina amen, tsy maneno. Dia ataonao ato am-posinao ato 50 millions, dia ato 50 millions. Asa raha tonona tsy fantako a. 2 alina aloha ilay vola fa tsy ataontsika 2 arivo. Dia ato koa misy 50, dia ato misy 50. Botsibotsina be. Raha hoentinao izay vola izay, hoentinao eny amin'ilay toerana mamay ireny ve izany? Hoe ny Andravoahangy ianao arivariva. Hoe nisotry ianao. Aiza koa ny toerana mafana fa tsy mahafantatra. Besarety, any Besarety, 67. Hoentinao eny ve ilay izy? Fantatsika fa ny mpanendaka dia mitady izay ho arapany. Tsy manendaka olona fotsiny amin'izao izy, fa jerena aloha hoe iza ny ohatrana manana vola mety, misy volany amin'ety, misy telefônina sarobidy any aminazy, misy zavatra mampanay any aminao dia hoentinao mandehandeha. Tsy maintsy arapany ianao. Tsy maintsy ho arapany ianao indrindra izany vola izany mety hipotra kely eto. Na mibontsina ilay paosy dia hita hoe io misy vola. Tahaka izany ilay zavatra apetrakantsika ao anatintsika. Mpanendaka mitady izay arapana ao majorité izy aloha tsy te hamono e. Fa rehefa manohatra ianao dia mamono izy. Fa ny tena tiany alaina any aminao dia ilay zavatra any anatinao. Tahaka izany mihitsy io dia vola io. Inona zavatra ao anatin'ny fonao? Aza vela hijanonao. Aza vela hijanonao fa omeo an' Jesosy 100 isan-jato ny zavatra rehetrarehetra any anatinao. Raha manam-bola be tahaka izany ianao, mino fa ho ajanonao any amin'ny toerana saza azy izany. Ary nandeha ho anisotry ary ianao na tsy fantako tsisy n'inona tahoranao. Izany fiainantsika io. Rehefa tsy misy na inona anatin'ny fotsika raha lasa ranabavy, tsisy n'inona afaka nafika anao izany. Izay ny tena mahatonga an' Jesosy milaza, apetraho aminy ny fanahianao rehetra. Fa ho vizaka anie ianao e, tsy zakanao io zanako. Tsy ho resinao ilay fakapanahy, ilay zanatsipika atsofiny any anatin'ny fonao any. Raha hijery ngentsika ny amin'ny tantarany iza indray moa ry zareo ireny? Ananiasy sy Safira. Inona moa nahatonga zareo na fiain'ny zareo ilay vola? Ny ampahany, nisy fanahiana tao anatiny. Dia ahoana hozy Petera tamin'ny zareo? Na ahoana hozy izy no feno dia vola ny fonareo hozy izy moa? Izay ilay teniny. Feno devoly ahoana moa ilay izy? Feno zanatsipika. Miahiahy ianao. Dia iny ilay devoly aza omena daholo rangahy. Ny atsasany ihany omena. Dia teny koa vadinao. Azo omena daholo. Jereo nge efa misy an'izay ao feno devoly ny fonareo raha afaka mijery an'izay ianao. Satria maninona? Misy an'ilay fanahiana ao anatiny ao. Dia rehefa misy an'ilay fanahiana ao anatiny, dia avy amin'izay zanatsipika. Ka mahatonga anazy anaonao foana. Za milaza anao raha misy fotoana ianao manaonao foana, misy zavatra izay ao am-ponao. Misy zavatra manavesatra anao. Fa androany te hiteny anao. Raha renao ny asan'i Jesosy ao anatin'ny fonao, tsy mifahotanao ihany no entiny, fa ny eta mavesatra izay misy amin'ny fiainanao, hoentin'i Jesosy izany tsy ahafahan'ilay ratsy andrapaka anao, tsy ahafahan'ilay devoly mierina mitady izay ho arapany ny ao anatin'ny fonao. Azonao ve? Apetraho amin'ny fanahianao rehetra. Inona mampanahy anao androany e? Tsika nge andova lanitra e. Tsy natao eritreritra zavatra eto amin'izao tontolo izao tsika. Rehefa misy, tsy maintsy hiainantsika izany, ataovy eo Jesosy. Apetrako aminao ilay izy. Ilay apetraka aminy aloha tsy midika hoe ho vahainy ilay izy. Tsy voatery izay. Sao dia misy diso fandray tsika, apetraka aminy dia amin'izay milamina tsara ny fiainako. Tonga dia amboariny Jesosy eo. Jesosy koa mahay mirakila raha teo. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao, milaza anao aza mitady zavatra tsotsotra, fa aloha misy olana ahafahanao mianatra ny tenin'Andriamanitra sy miaina ny teny izay voaraintsika teto. Fa raha milamina be io fiainanao io, ataonao inona intsony ny vavaka ianao efa voavonjy raha teo. Ny fiainana milamina, tsy mila an Jesosy izany intsony. Fa ilay entana dia misy, ilay fiahiahiana dia misy, tsy maintsy mahazo atsika. Fa hoy Jesosy, meo aty ho entiko. Tsy zakan'se io.
misy manendaka amin'io vola be meo aty aina afa tsy masika be ohatr'izay Jesosy fa meo aty ny entanao entiko fa tsy zakanao io ho avy ilay ratsy anatiny dia hanendaka anao iaino izany fiainana izany androany manomboka androany amin'ity taona ity aoka ianao tsy hovariana ka rehefa hivavaka ianao dia fanahiana no entinao mbavaka isanandro fa izany resahana fotsiny raha za manokana aloha dia izay mifanoaka mampanahy anahy ilay ohatr'izao tena apetrako aminao masosotra anahy ilay zavatra ohatr'izao apetrako aminao izany Jesosy atokako mihitsy izay vavaka izay tsy ampiarahako amin'ny vavaka ilay tokony ho ataoko amin'Andriamanitra tsy hoe tsy mahazo miresaka aminy an'izany tsy hoe tsy mahazo resahanao amin'ny problème tena resao satria apetraka aminy ilay izy resao izy apetrao aminy ahoana ity hofatrano ity Jesosy resako aminao fotsiny izany fa za tsy atahotra fiainako dia miara-miafina any aminao any an-danitra za mamita ny andro toko-piainako eto fotsiny anao ny sitraponao fa tsy hitaintaina amin'izany hofatrano izany na izany écolage izany ina daholo ny zavatra mety charge mahazo antsika tsy natao hiainan'izany ianao raha lasa ranabava tsy natao hiaritra an'izany tsy natao hitondra an'izany ianao fa natao hoentin'i Jesosy izany zavatra izany resao izy manavesatra anaty Jesosy ary tombony lehibe anankiray tsika manankonana tahaka izao afaka mifampiresaka isika izay ilay nolazain'ny pastera teo hifampitondra mavesatra isika azajanonao anatinao misy akamaroantsika mantsy tia mitondra zavatra ao anatin'ny fo io dia ajanonao daholo misy zavatra masosotra tsy resahana misy zavatra manahirana tsy resahana sady tsy resahana amin'olona no tsy apetraka amin'Andriamanitra fa dia ao vizaka ianao tena miteny anao vizaka raha manana olona atokisanao ianao hoe ao amin'ny tompo resao izy apetrao aminy izany le mametraka amin'ny tompo koa nge endrika ohatran'izay olona ao amin'i Jesosy no ametrahanao azy izy afaka hivavaka ao anao aza mieritreritra an'izany afa madio ilay izy inona indray ny ianao manavesatra anao za indray mitondram-bavaka dia ny ianao eto aty hoentiko ao amin'ny tompo azo atao tsara izany zavatra izany izay nge ny ilayntsika ankohonana ihany koa miara mitombontsika fampitondra ny zavatra rehetrarehetra amin'Andriamanitra mifanampintsika amen amen azonao hatreo hiditra amin'ny tapany faharoa ary isika milaza izy hoe apetrao amin'ny fanahianareo rehetra fa izy no miay anareo mahonoana tena miambena ty miambena ty no andeha ho zaraiko aminao androany rehefa milaza izy hoe miambena ny resaka eto aloha tsy ilay fiambenana amin'ny fiavian'i Jesosy rehefa voarainao Jesosy dia efa Jesosy miambina eo amin'ny toeranao amen tsy fiambenana amin'ny fiavian'i Jesosy ty fa fiambenana amin'ny fiainantsika amin'ny zanatsipika amin'ny zavatra rehetrarehetra ahoana ny fomba hiambenantsika dikany hoe miambina raha lasy ranabavy dia vavaka mivavaka amin'Andriamanitra fiaina mbavaka amin'ny mafiaina mbavaka azy dia miresaka relation ary amin'ny mafiaina mbavaka azy tsy fotoana voatondra ilay izy isaky ny hariva amin'ny valo fa amin'ny fotoana rehetra izay mafiaina anazy satria ianao tsy amin'ny valo any ianao vao miaina fa isan'andro tsika dia miaina amin'ny fotoana rehetra amin'ny segondra rehetrarehetra dia zany no tiako hoentina aminao androany hoe manana amin'izay fiainam-bavaka tena izy ianao dia firesahana amin'Andriamanitra eto izany dia tena te hilaza hoe atokano mihitsy ilay zavatra manahirana ilay zavatra manavesatra ilay fanahiana vavaka hafy tsy fiainam-bavaka ny anarany fa fitarainam-bavaka fa ny fiainam-bavaka izany dia tena relation amin'Andriamanitra miresaka zavatra tsara izay nomeny tompo anao miresaka amin'ny ny fifaliana voarainao tao aminy misy lalana ilay izy rehefa avy apetraka ao amin'ny zavatra rehetrarehetra ka maivana amin'ny fonao afaka ny anao fiainam-bavaka milamina ianao fa raha hoentinao ihany ny eta-mavesatra ao anatin'ny fonao tsisy relation vanina amin'Andriamanitra izany eo tsy havita fiainam-bavaka izany isika raha lasy ranabavy raha mbola misy zavatra mavesatra ao anatinao za miresaka amin'Andriamanitra izany tena zavatra tsara satria izy afaka mamaly anao afaka miresaka aminao izany lazaiko anao izany hoe inona no toriko dia namaly tokoa izy io torinao izy ty verset ty za moa mbola efa nataoko io fa mba omeo zavatra hafa fa io torina fa ilayntsika io
eny taty anatoko moa zany efa fantako hoe anaika fa mba mody miadovaritra kely sao dia mba misy hafa tampoka fa rehefa io dia io ary resy lahatra tena tokony ho io tokoa kely izy ahafahanao hiditra amin'izany fiainam-bavaka araka ny tokony ho izy zany. Raha vao misy zavatra manavesatra any anatin'ny fonao tsy afaka hiprofite ny zavatra tsara ao amin'Andriamanitra ianao, ny zavatra mahafinaritra rehetrarehetra izay voarain'ny fonao. Eto ange misy teny mahafinaritra ifampizaraintsika miatokatoka ange tsika eto hoe tena marina zany, tena fiainako zany, tena za zany Jesosy fa avoaketsy ianao dia efa adino zany. Fa maninona ny adino? Misy zatra mibanao, tokony tenin'Andriamanitra, tokony zatra izay voarainao no mibanao ao anatin'ny fonao. Fa maninona ilay izy tsy maninona tsy ny tenin'Andriamanitra no mameno ny fonao? Misy zavatra hafa ao. Avoay ilay zavatra hafa omeo an Jesosy ty ho eto dia ty ilay niteneninao teo tazomiko. Ohatran'ny hoe mampimeotra izany izy fa tena izay fiainantsika io. Ho eto ty fa mavesatra, raha mitondra zavatra mavesatra ange ianao ka misy miteny hoe jereo ange ty zavatra ty za tena mbola mibata dia tsy afaka mijery. Raha misy fanahiana ao anatinao na misy teny farak'izay tsara arany eo, tsy afaka nijery an'izany ny fonao. Verenako kely zany izy apetraho aminy aloha, ahafahanao manana relation aminazy amin'izay, ahafahanao manana fiainam-bavaka tena araka ny tokony ho izy. Ahoana ilay fiainam-bavaka araka ny tokony ho izy? Ho avy ny andro izy Jesosy ary rehefa tonga ankehitriny tsy eto amin'ny tendrombohitra intsony no hivavaka ny olona fa ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zavatra ao amin'i Jesosy ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zavatra ao amin'ny fanahy zany tsy zatra mampitaintaina anao zany ao. Mbola averiko foana hafa mihitsy ny fiainana miresaka amin'ny fiainanao andavanandro iny, ilay manahirana anao iny. Azo atao iny fa tena atokany mihitsy iny zavatra iny. Fa miresanao amin'ny fahamarinana, ao amin'ny fanahy sy ao amin'ny fahamarinana. Ao amin'ny Efesiana toko fahinao izy milaza hoe ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy amin'ny fangatahana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra. Ty fiainam-bavaka ity ndraindray izy tena tiako lazaina aminao, tsy voatery ny tenanao foana andresanao amin'ny tompo. Milaza izy eto ho an'ny olo-masina rehetrarehetra. Tsy haiko aloha fa ho anahy manokana ndraindray tsy tena manana sujet ho anahy loatra rehefa mivavaka. Misy fa tsy indraindray. Fa ty teny ity ny tena tokony iainantsika raha teo. Ho an'ny olo-masina rehetrarehetra. Iza ilay olo-masina aloha? Ny olo-masina rehetra dia ny olona izay manana ny fanahy Kristy. Rehefa voarainao ny fanahy Kristy, voarainao ny fitiavany, voarainao ny asany, voarainao renao anatin'ny fonao zany famindram-po lehibe. Nomeny Jesosy anao izany. Dia nateraka ao aminao ny fanahy masina dia olo-masina ianao. Mivavaha izy ho an'ny olo-masina rehetrarehetra. Arak'ilay lazaintsika teo. Le hoe apetraho aminy ny fanahinao rehetra, afaka apetraka ao amin'ny rahalahinao, ny anabavinao, ny anadahinao, dia mifampivavaka isika. Azonao ve zany? Zany ny fiainantsika zanak'Andriamanitra Jesosy mivavaka ho antsika, tsy dia mivavaka ho an'ny tenany loatra izy. Ho an'ny reto no hivavahako izy, tsy ho an'izao tontolo izao fa ho an'ny reto. Fiainantsika izay nataony Jesosy ange fiainantsika. Nafoy ny aina Jesosy hamonjy ny olona, isika ihany koa tokony hanolotra ny tenantsika ho famonjena ho an'ny olona hafa. Ny aniko anko dia manao ny sitrapony izay naniraka ao Jesosy, fiainantsika zany amin'izao. Raha te ho velona ianao dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny vavaka ho amin'ny mpianatra sy izay olona rehetrarehetra ao amin'ny Jesosy ny nataony Jesosy, fiainantsika zany raha lasy ranabavy. Raha te ho velona ianao, zavatra ohatr'izany atao. Raha te hiresaka amin'Andriamanitra ianao, miresaha aminy araka ny tokony ho izy. Apetraho aminy aloha zavatra manahirana anao dia miresaha aminy. Inona zavatra tena nakasika anao teto amin'ity fiangonana ity? Za misy fotoana tena miresaka an'izany Jesosy. Tena be dia be ny zavatra voaraiko tao amin'ny fiangonana io. Tsy ny toriteny ihany, fa ireo rahalahy sy ranabavy. Le fifankatiavana zareo, tsy hoe parfait daholo tsika eto. Eo mihitsy le mahafinaritra amin'i Jesosy. Hitanao ihany misy fahalemena sasany tahaka anao ihany koa, fa tianao foana ihany izy. Tsy vitanao ny hoe tsy tiako ty. Fa tsy vitanao koa manao an'izany raha misy zatra mavesatra ao anatin'ny fonao. Eny izy mahafinaritra fa tsy haiko izany ataony an'izao, tsy tiako mihitsy. Izao mihitsy ny teniny tamiko tamin'iny. Sao dia misy mahita tsisy miady izay ato.
Zany tiako tenenanao. Avoakay zay zavatra tsy tokony hoentinao aza mitrotra zavatra tsy tokony hoentintsika zany. Efa milaza izy eto hoe fanahiana Apetraho aminy ahafahanao iresaka aminy. Tena tiako Jesosy ilay toriteny tahaka izao. Zao manja zavatra anankiray fanampiny nainga adiniko. Hitanareo ny toriteny na ny teny izay fampizarantsika eto. Ozy teo hoe voke tsy dia adino ilay izy. Fa fanampiny ahafahany ireny miasa misimisy kokoa any anatin'ny fonao dia mila vavaka amin'ny fiainanao. Mila relation amin'Andriamanitra matotra tsara ianao amin'ny zava-panahy rehetrarehetra tiako azo misimisy ny teny iny Jesosy. Aza vao amiko tsara. Mila latsaka ao anatina problème ve za zay vao azoko tsara iny teny iny alefaso fa tsy manino. Teny ianao misy fifaliana ianao miresaka amin'Andriamanitra ary nalatsaka ao anatina olana anankiray ary ianao dia misy fifaliana ianao miatrika amin'iny satria renao efa le Jesosy miaraka amiko ka. Jesosy miaraka velona amiko eto, miaraka miatrika amiko izy raha teo velona atao anatiko. Ny ahafahan'ny finoanao mitombo, ny ahafahan'ny reny tenin'Andriamanitra voarainao reny ho tena lasa fiainanao dia fifandraisanao aminy araka ny tokony ho izy. Fiainam-bavaka fa tsy fitarainam-bavaka. Eritrereto hoe zanako io zany iresaka aminahy dia isaka miresaka amiko izy dia tsy nazara inona indray. Zahay nataony olona zao, zahay nataony mpiara-mianatra zao, fisaka, za zao. Fa tsy mba misy resaka hafa mihitsy fianza entre antsika sety mba jereo zao tranontsika zao anao daholo zao. Zavatra rehetrarehetra ananako ato anao zaraintsika. Tsy zany ve ny lehibe lavitra noho izay zavatra mahazo anao any. Eto aty hoentiko zavatra mba navesatra an'se. Taka izany io Jesosy io. Nomeny antsika ny lanitra. Tsy zany ve ny tokony hojerentsika. Tsy rentsika aloha le hoe meny antsika ny lanitra raha tsy hampivavaka tsara ianao. Fa mety an-tany tena tena voavonjy marina ary ve za ty. Fanahiana be dia be, relation amin'Andriamanitra tsy dia misy, fiainam-bavaka tsy misy, an-tany tena ianao voavonjy marina ve za. Tsy mety very marina ve mifamonjena. Za ty toa lasaka anaty fahotana ihany satria hoentinao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa Jesosy tena te hilaza Apetraho aminy fanahianao rehetra dia miambena amin'izay, manana relation, manana fiainam-bavaka ianao amin'ny titony amin'izay, tena miresa madio aminy. Za Jesosy tsy hitondra zavatra mavesatra zany intsony amin'ny fiainako, fa omeko anao zany, ahafahako tena miresaka aminao ampilaminana, ampitiavana, ahafahako hiaina an'ilay fiadanana ao aminao. Averiko foana iny anana sy safira iny. Na ninona zareo nge navoarain'ny fanahy masina nge reny. Manana an Jesosy ange zareo reny. Fa hoentiny ao anatin'ny fony hatrany ny zavatra mampitaintaina anazy. Aniza ny tany hozy izy Petera, tsy anareo ihany va? Lafo izy tsy anareo ihany va? Raha vao misy fitaintainana, raha vao misy fiahiahina ao anatin'ny fotsika eo, tsy hanana relation vanina isika raha lasy raha misy olona mivoatra amin'ny fiainana mpiara-mivavaka afaka mivavaka aminazy ianao hoe tena mitombo be ilay rahalahy iny rahalahy. Ry Jesosy tena faly be any amin'izany rehetrarehetra. Lamina ihany ho ny tokantrano ihany. Na koa hoe misy fikorotanana ho ny tokantrano fa hoentiko ambavaka, hoentiko aminao zany Jesosy mba tsy hanavesatra anatin'ny fony zany. Zavatra mahazo azy izany. Zany mivavaka, zany resaka tokony ataontsika. Ataovy azoko misimisy kokoa zany fahamonjeny zany Jesosy. Nisy fifaliana lehibe ao anatinao taminao vao navoray an Jesosy. Azonao resana amin'ny zany raha hozy ianao hoe maimaina zany. Le za falifaly be tamin'izao. Tsy nisy nininona niova tamin'ny fiainako tamin'iza vao navoray anao an Jesosy. Tiako re indray zany androany. Tiako voaray zany androany. Tiako tsapa indray. Raha misy manavesatra ao anatin'ny fotsika ao, tsy afaka ny resaka an'izany. Raha lasy ranabavy, problème isy foana. Teny anao, problème isy foana. Isy ho avy manaraka indray zao rapitso. Tsy fampitahorana izany fa fampirisihana anao ametraka an'izany eo amin'i Jesosy. Apetraho aminy ny zavatra rehetra. Zato isan-jato. Avaka araka ny tokony ho izy amin'ny titony ity indray, anana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra
Ianao nge misy fotoana tsy mahita zavatra tenenina amin'i Jesosy. Fa afaka milaza isika. Inona ny tianao resako aminao Jesosy azo atao zany? Nareo ve fananao an'izany? Azo atao zany dia miteny ho azy io vavanao io. Iza nefa ny ainana zany? Za manoka nefa ny ainana zany. Tsy tako intsony izay tenenina. Fa mbola tiako be ilay firesahana aminazy. Tiako be ilay relation anay. Ampiteneny indray inona indray ny tianao ho resahako. Dia miresaka izy. Aiza ny ahafitanao izany zavatra izany? Rehefa tsisy inona ao anatin'ny fonao. Rehefa tsy ho entinao ny zavatra manavesatra ao anatin'ny fonao. Vavaka ihany ilay mametraka an'izy amin'i Jesosy. Vavaka izay. Fa fiainam-bavaka. Fiainana izany raha lasy ranabavy fifaliana izany. Tsy fiainana raha vao tsisy fifaliana, tsisy fiadanana ao anatinao. Fifaliana izany fiainana izany. Izany fiainam-bavaka izany dia zavatra mahafinaritra. Tsy ho ranomaso lava no entinao anaty fiainam-bavaka, tsy fiainam-bavaka, tsy mitondra aina ho anao izany. Manala mivesatra fotsiny, dia rehefa afaka amin'izay mivesatra iny, dia ho tafiditra Jesosy. Ny zanatsipika mety ho avy ihany. Na Jesosy ary ny lehibe indrindra ao anatin'ny fonao fa saingy izao, ilay zanatsipika fa tonga. Manompa anao vadinao, tonga ilay zanatsipika valioko, fa raha Jesosy ny lehibe ao anatin'ny fonao, tsy ianao izany. Misy fiadanana tsy ianao anatin'ny fonao. Zao foana ve ny rehetanareo ato? Ilay zanatsipika valioko, ngara-pivavaka dia tsy mamaly mihitsy. Valio. Indraindray moa ilay zanatsipika tsy alefany ao aminao fa alefany ao amin'ilay rahalahy dia iny no miteny anao. Ataovy an'izao lesy. Fa raha feno an Jesosy ao anatin'ny fonao, afaka manana hery ianao manohatra, mamaly an'izany hoe za lesy tsy ianao izany, tsy ataoko izany. Za misy fifaliana ao amin'i Jesosy. Na manana ny rariny ara, eto amin'ity ady androany ity, tsy tena le rariny eto ny tadiaviko, fa za voadio an Jesosy ny tena zava-dehibe. Amen. Fa tsy haintsika miaina izany, fa Apetraho aminy aloha ny zavatra rehetrarehetra. Zanatsipika ho mety ho avy foana, fa iza ny lehibe ao anatin'ny fonao Jesosy sy amin'ny problème anao. Arakarak'izay ny zavatra voaka anao eto ivelany. Araka ny lazaiko anao teo hoe rehefa mahita olona manaonao foana dia ozy hoe misy zavatra manavesatra ny olona io. Dia tsisy ametrahana azy izy indrindra olon-tsotra tsy ao amin'i Jesosy tonga zanatsipika. Da nataovy ilay zaho. Mandeha ho azy tsy manana hery anoherana anazy. Misy teny ato hoe aiza ilay izy teo? Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoany anareo, ahoana ilay manohatra anazy tsy voatohatra anao sainam-boarina, fonao, mavesatra, dia anao hiteny hoe toeriko. Izay ilay izy fa tonga toeriko. Ilay hoe miambina, tsy rehefa misy olana, izay vao anao zavatra anankiray hierovan-tena, fa miambina izany amin'ny fotoana rehetra ianao. Miambina, so dia tonga ho azy, so dia tonga tampoka ilay olana, so dia tonga tampoka ilay zanatsipika, so dia miangeza ilay zavatra mavesatra ao anatin'ny fonao. Izany hoe miambina izany raha lasy ranabavy, vao misy tonga dia alefaso. Tsika teo any amin'ny fanatanterahany olona masina. Rovintsika voateny ho tanteraka. Possible ve izany? Possible zava misy Jesosy ao anatinao. Misy Jesosy velona. Ary Jesosy milaza hoe Apetraho amiko ilay izy. Ilay manahirana, ilay problème. Fiainanao rapitra izany, meo aty hitondrako azy. Ianao ange mba amin'ny fahasoavana. Azonao izany mba amin'ny fahasoavana izany tsy miankina aminao. Tsy hoe nanao tsara ianao dia amboarin'i Jesosy tsara amin'ny fiainanao. Tsy hoe nanao ratsy ianao dia misy loza mahazo anao raha zanak'Andriamanitra ianao mba amin'ny fahasoavana ianao. Tsy mba tsy misy fanataony verina izany ianao. Fa ambanin'ny fahasoavana. Omena maimaimpona famonjena. Mendrika ve tsika omena famonjena? Tsy mendrika. Mendrika ve tsika omena fiainana milamina isan'andro? Tsy mendrika satria mbola misy zavatra mihodina ao anatin'ny fontsika. Kanefa ambanin'ny fahasoavana, omeny Jesosy maimaimpona ny zavatra rehetrarehetra. Fahasoavana tsy tapitra hatreo amin'ny famonjena ihany fa amin'ny fiainantsika andavanandro. Mbola ambanin'ny fahasoavana tsika raha lasy ranabavy. Aza mieritreritra be an'io fiainanao ianao fa misy efa mpitondra azy ao dia ameo azy. Tsika nge ho manana tombony. Ianao ve mbola te hitondra lisonatra hoe omena tôbila ianao 4x4 tena amin'ilay tsara dia ny lasantsony io tsy mety lany fa misy mamey dia ozy ianao za tsy handeha. Izay zany ny endrik'ilay mbola tianao entina ihany ilay mavesatra hoe any ianao entriko ihany aloha ka. Fa manana tombony tsika raha lasy ranabavy. Inona ny ao anatin'ny fonao? Inona ny manavesatra anao? Hoy Jesosy hoe Apetraho aminy fa tsy haintsika mitondra an'io. Tsy zakantsika io.
ary manapaka amin'ny fifandraisantsika aminazy izany. Tsy afaka misitraka an'ilay fifaliana ao aminy isika. Tsy afaka mifaly. Nareo mifaly fa izay mbola zao fiainanay. Mbola miady mafy ato e. Mbola sahirakira izany fiteny izany na ilay fahasoa ny ohatrany tsy tokony fitenina zanak'Andriamanitra. Mbola ato izay mbola ohatr'izao inona ry izany resaka izany. Zanak'Andriamanitra ianao. Tsy fanamboaran-tsaina ty zavatra teneniko anao ty fandramo 100 isan-jato apetrao amin'ny fanahinao. Dia manana ianao relation aminazy. Ho hitanao izany fiadanana izany. Be dia be ny zavatra miseho amin'ny fiainana. Izay izao miatrika zavatra manahirana. Fa izay izao manana an Jesosy. Ametrahana azy. Ianao koa manana an Jesosy. Manana ianao. Ampiasao ilay Jesosy. Aza miatry foana hoe mirakla Jesosy a. Fa misy lalana anankiray ato moramora kokoa tonga dia resana aminy dia efa ho avy izao ny voalohany volana écolage indray ty. Hofatrano koa kay farany volana. Petrako aminao izany. Na vahanao na tsy vahanao tsy manino tonga ho azy ny fahonoana tena. Satria efa napetraka ao amin'ny Tompo, tsy manavesatra anazy zany. Tsy misy zana-tsim-pika ilazana hoe ndana mangalatra, ndana mitsoaka, anao vava ilay tompontrano hoe izay aloha rangahy mbola tsisy amin'ity. Afaka milaza tsotra ianao mbola tsy manana izay fa ahoana ny atao ary. Afaka misy fifaliana ao anatin'ny fonao, afaka misy fiadanana ianao. Azonao ve? Voarainao ve ny afatritsika androany? Apetrao amin'ny fanahinao rehetra, afahanao hanana relation aminazy, hanao fifadikanitsika, hivavaka isika rehefa avy eo. Aoka mivavaka aho rehefa avy eo. Tena firesaka amin'ilay Andriamanitra ilay tia anao, ilay nanome fiainana anao, ilay mihazona anao, ilay mametraka anao ambany fahasoavana. Ilay fifalianao aminy, aoka ho izany no firesaka ao aminy. Fa tsy hanararoatra hanao fifadikana rehefa avy eo tena hoe Jesosy izao mahazo anay. Azo atao ahy iny fa atokany ivavaka iny. Atokany anay tena eny an-dalana manao an'iny. Ilay izao mbola tsy vita. Ahoana ilay izao? Iny. Ahoana indray? Dia resaka aminao Jesosy, inona no tianao tenenina amiko? Mba ome fanazava-tsaina amin'ireo teninao ireo fa misy zavatra tsy mety azoko mihitsy hatramin'izao. Indraindray ilay izy amin'ny alalan'ny reto rahalahy ireto no omeny tompo azy zareo dia rehefa mifampy zareo dia izay ke ny dikan'io teny io. Misaotra Jesosy fa azoko amin'izay ilay izy. Tsisy misaotra Jesosy izany eo raha misy zavatra manavesatra anatin'ny fo fa tena ilay rahalahy ve nomenao fa za tsy nomenao Jesosy. Izay ny anatin'ny fonao fa tena misy fifaliana ty anaty. Ianao ny lehibe indrindra atao anatin'ny foko Jesosy. Ary tiako mbola ho ianao. Raha mifoha ianao amin'ny maraina, tena lazao mihitsy. Ianao Jesosy no fifaliako. Ianao no fiainako. Ianao no mitondra ny entana mavesatra. Fa za te hifaly ao aminao. Raha mety ianao dia ndaontsika hitsangana. Ndaontsika hiresaka aminy. Ilaza hoe androany Jesosy eo. Manomboka androany indray. Te ahy ametraka ary tiako apetraka aminao 100 isan-jato ny zavatra rehetra. Satria maninona? Satria isika te hanana relation marina sy araka ny tokony ho izy amin'izay. Hiresaka ilay zavatra mahafinaritra. Hiresaka ilay fanjakana nomeny Tompo. Tsy ho an'ny mpitori-teny ihany no omen'Andriamanitra fanazava-tsaina mikasika ny teniny, fa ho an'izay manana ny fanahy zanaka. Tsy mba maniry an'izany ve isika afantatra ny tian'Andriamanitra tenenina, afantatra ny tiany Jesosy ho ambara amin'ireo teny voasoratra ireo. Mbola misy zava-miafina ao ambadika ireo. Ny oliana ny amin'ny fiainana ao amin'i Jesosy, izany tokony hameno ny fiainantsika rahalasy ranabavy. Fa izay zavatra manavesatra anao, avelao izany ho azy. Ty Jesosy omeko anao. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotompoko.